Ankasitrana feno toko lasy toko vavy ny fiarahanao fahitalavitra matv amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao zao manolotra ny araba ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany minitra maromaro ny arahantsika eto ary dia manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiomakomanana ao anatin'ny fifidianana andraisany ireo mpifidy vavety anjara dia ny fifidianana lolona no mbola maresaka amin'izao fotoana izao ny zavantranga eny anivon'ny lapany anteny mera-pirenena eny manodidina indrindra ny fiomakomanana ao anatin'izay fifidianana izay akoatra izay ihany koa entina amintsika amin'ity andro-androany ity ny sehatra sosialy miompana betsaka amin'ny fiomanana fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona araka ny fanambara teo dia asany ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny aona tamin'ireo solombavambahoaka androany ireo vondrona mitaky ny famerenana ny Nosy Îles Éparses tao anatin'ny fiaonana moa dia nomarian'ireo mpitarika ny etsika fa zava-dehibe tao aorinan'ny fihetsiketsehana ny tanterana teny Ambojatovo ny fampahafantarana ny fitakina ny nosy taka izao. Ingana fahatelo aloha zao zany da tena jerena satria nenga atao amin'ny lapan'ny tanàna le valikafatra natao tamin'le lehibe masoko Fratsay dia nitoy taty Ambojatovo moa fangataham-pitahiny sy tsodrano avy eo amin'ireo mahery fo izay lavo mitaky ny fahaleovan-tena Madagasikara tonga amin'ny sehatra anankiray zany satria mazava ho azy fa ny anteny mera-pirenena ny lapan'ny demokrasia sy indrindra arofanina ny firenena ray ny anteny mera-pirenena dia tonga teto moa zay tatao solombavambahoaka ny zavatra nampalelokely fotsiny dia zao ny olona rehetra zany zay te hijery te hanatitra maromaro mitsisy teo velany dia tsy afaka niditra nefa lapan'ny demokrasia ty fiantsoana azy naiza naiza eto tany any amin'ny solombavambahoaka ny olona mandeha foana raha hoe sahatra salamindreny zay moa engany hoe tsy ho isy tsony satria lahasotrany malahelo le vahoaka zay tsy mety zay fa ny zavatra fotsiny loatra voapita ny afatra rehetra natao naka fitenenany amba rahalavo iara-sofirene dia napetraka mazava mihitsy hoe mbola tarazo apetrany vahiny indrindra fa ny Fratsay zany eto amin'ity firenena malagasy ary tena nytany sainy tsara mihitsy ary napetrapetrany tsara le tantara satria zao mavokely mantsy eto amin'ity firenentsika ity dia menga amin'ny tantara ny zavatra rehetra tanao fa raha vao tsy mipetraka ny tantara tsy afaka mijery moavy ianao ary salamizay koa moa no nataony hoe momba ny tany io ampatsiafa misy lalàna napetraka na tsisy lalàna ary tamin'ny mbola tsy nahy nanoratra amin'ny malagasy dia nisy ny hoe fanjakana teny zay tamin'ny andro ny andrenakomera indreny tamin'ny andro nratama koa avy eo tamin'ny andro ranavalina indray avy eo zany hoe nametraka foana zany ny asin'ny tany mpitondra malagasy mifandimby teto amin'ity firenena ity.